Iresaka fiara-miasantsika amin'izareo any ivelany indray aloha isika nampiandraikety ny postra frantsay ny postra malagasy indray ny fizarana manerana ny Madagasikara ireo taratasy entana ny mpanjifany any ivelany. Natao sy ny alakamisy teo ny fifanarahana anisany nanatrika izay fifanaovan-tsony izay nandriana zavatra maro sy fanirikely. Niverina ny fiara-miasa eo amin'ny postra frantsay sy ny postra malagasy. Ny fanaraka indray ny rotota fa ny postra malagasy no izara ireo taratasy sy entana an'ny mpanjifan'ny postra frantsay eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona 1991 no tsy nandefa colis tamin'ny postra intsony ny postra frantsay tamin'ny postra malagasy zany. Vokatry n'le raha tadiditsika tsara nisy grevy lavabe iny teto Madagasikara tamin'izay fotoan'izay. Dia nanapa-kevitra zareo hoe nahatro najanona ny fampandehanana ny colis aty amin'ny postra malagasy. Dia izao indray isika zay vao afaka namerina zany fiarahamiasa zany eo le hoe fampirarahana. Fa eo indrindra le fahitany zareo hoe efa anisan'ireo tena tsara kalitao indrindra eran'izao tontolo izao ny postra malagasy. La Poste Madagascar bénéficie ici sur le territoire. Ny postra malagasy no manana tambazotra lehibe sy mivelatra indrindra eto Madagasikara. Azo antoka izy arak'izany raha io amin'ny lafin'ny fiam-potoana fizarana ny entanay manerana ny nosy. Acheminer l'ensemble de nos colis sur l'ensemble du territoire de Madagascar. Andalana ihany koa ny fahazonan'ny agrément commissionnaire en douane ny postra malagasy. Io agrément io zany dia fomba anankiray ahafahanay afaka mandeha maka ny entan'ireo mpanjifanay any an-trano zareo, ary indrindra mampiditra ihany koa vola ho an'ny fanjakana satria io resaka commissionnaire en douane io dia fanaovana ny asan'ny douane amin'ny antsipria. Nambaran'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny postra malagasy nandritra ity fotoana ity fa mizotra amin'ny fampifanarahana ny fitantanana amin'ny fitantanana maneran-tany ity orinasa mpanjakana